La 4G Baitelma vous présente Nivava. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Nivava. Nous l'allons sur le mouvement teny amin'ny antenne mera-pirenena ny code de la communication izay niadiny ny mpanao gazety hatramin'izay hitondra fiovanangoavana amin'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara ny fahalaliny izany. Ampiakarina hatramin'ny 9 isan-jato ny taux de redevance sy ny ristoro nalaina amin'ireo orinasa mpitrandraka arenan-kibon-tany eto Madagasikara fepetra izay tafiditra ao anatin'ny volavolan-dalàna hanatsarana ny fitrandrana eto amintsika. Ny fandonana samy mpianatra tao amin'ny université any Fianarantsoa maraina teo vokatry ny tsy vidim-pijery. Maro tao amin'izany ny fitaovana simba. Ankoatr'izay ho an'ny Antananarivo ny ampahany maro amin'ny fitakin'ny CCS Antananarivo no efa novalian'ny fitondram-panjakana. Vinavinaina ho levona rahampitso ilay rivotoza Abelina any amin'ny distrika Ambilotsirbiana no misy ny fobiany araky ny vaovao voaray farany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mahakasika ny cessez-le-feu any Ukraine naharitra adiny 7 ny fevriana niarahan'ny Emmanuel Macron sy Angela Merkel amin'ny fandiniana izany. Nisy ihany koa ny fifanarahana teo amin'ny filoha ukrainiana sy rosiana. Ny adidin'ireo avetrany. Fanara top classe top gova fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nolanin'ireo solombavamboaka teny anivon'ny antenne mera-pirenena code de la communication izay niadin'ny mpanao gazety hatramin'ny zay hitondra fiovanangoavana amin'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara ny fahalaliny Henri Florio. Androany no lany teny anivon'ny antenne mera-pirenena ny lalàna amin'ny feny serasera eto Madagasikara taoriany ny fanetsina izay natao teo anivon'ny asam-bomiera mahakasika ity lalàna amin'ny feny fifandraisana eto Madagasikara ity. Isaky ny toko sy andininy ny fomba nandaniana izany tamin'ity androany ity. Ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fifandraisana sy ny serasera na ny code de la communication izay niadian'ny mpanao gazety hatramin'izay. Ny androandroany ity nahafahana nampandany sy nandany ny lalàna amin'ny feny serasera iny nanovatsika n'ilay lalàna teo aloha izay nanohitohina ny fahalalàna nanimba ny fahalalàna dia everiko fa goavana be ho an'ny mpanao gazety amin'ny ankapobeny mianana asa fanaovana gazety ao anatin'ny fahalalàna zany tsika. Zay no anisan'ny fanampina ataon'ny ministera ary tratratsika izy androany everina fa ho lany tahaka an'izay nanivony antemneran-dolona ihany koa izy. Tratratsika izy androany ary anana asa fanaovana gazety responsable ihany koa tsika satria zay ihany koa takatry ny solombavambahoaka tsara ny antony nahatonga an'izay hoe ady natao zay zany mba hoe anana journalisme libre mais responsable zay ngamba raha ohatra ka fitiniko ny ataontsika hoe magoavana be an'ity andro an'ity. Fa ankoatra ireo anefa tsy antery ny fidirana amin'ny TNT hoy ny ministra tompondraikitra androany fa tsy afaka ny anao fanitarana kosa ireo izay tsy miditra ao anatin'ity rafitra ity raha ny fanazavana trany. TNT zany lany tao dia hoe miankina amin'ny fivadiantsika makany amin'ny TNT ny fahazahoana ny couverture nationale na ny fahafahamisitraka zany hoe afaka mahenika ny Madagasikara ny haino manjery na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Atao izay ampahafantarana faran'izay betsaka indrindra ny ao anatin'ny TNT so inona daholo ny tombony azontsika, inona daholo ny ataontsika hoe zavatra azotrana zany rehefa mivadika ao anatiny tsika. Zay ny voalohany ary ny faharoa hoe misy dingana zany hoe tsy terena akory ny solombavamboaka ny azafady ny mpanao gazety na ny organe de presse anankiray ny société de presse anankiray tsy maintsy hitsambadika ao anatin'izay TNT zay fa safidy io fa kosa tsy mahazo ny couverture nationale raha tsy ao anatin'izay TNT zay normal be ngamban'izay aloha ngambany everiko hoe c'est tout à fait naturel fa ny andraikitry ny fanjakana dia hoe ahoana ny anamorana ny fidirany haino manjery ao anatin'izay TNT zay. Hitodika ny anivony anteny meran-dolona araka izany ny fandaniana ity lalàna amin'ny feny fifandraisana sy ny serasera ity aoriny na halaniana azy androany teny anivony anteny mera amin'ny pirenena.
no tsy pahany solom-bavim-boaka raiky ampy telopolo teo amin'ny anteny mera-pirenena ny andininy fafito amin'ny lalàna mifeny serasera mahakasika ny fahafahan'ny mpanao gazety manao ny investigation mandritra izay fandanina izay teny antoerana tamin'ity androany ity mampametratra mpanotaninany maro izany fa ny mpanao gazety teo aloha lasa solom-bavim-boaka ihany ny loha laharana amin'izany Henri Florian. Solom-bavam-bahoaka misy raiky ampy telopolo teny anivona teny miram-pirenena no nitsipaka tanteraka ny andininy fahafito ao anatin'ny lalàna mifeny serasera eto Madagasikara mahakasika ny fanaovana fanadihadiana lalina na ny investigation izay ataon'ny mpanao gazety. Manaitra ny maro anefa ny mahita fa ny mpanao gazety teo aloha izay lasa solom-bavam-bahoaka ihany ankehitriny no mibahana ny fahafahana amin'ny asa fanaovana gazety ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana lalina na ny investigation. Kasika hoe magagafa ny tegavina nefa ny fomba manana ny volaza ny solom-bavam-bahoaka namana sasany teo hoe matoa huis dia misy antony ary zoro apetraka amin'ny asany fanaovana mahasolom-bavam-bahoaka antsika ny mety asitsika huis antsika raha tokatrantsika fa tsy raha mahakasika ny any ivelany any. Tsisy hafa le vie privée no resahana teo vie privée à l'Assemblée nationale zany dia tokony ajaina ohatrany vie privée ny zava-kanony. Ho an'ireo solom-bavam-bahoaka nandany fa ilaina eto amin'ny firenena ny fahafahan'ny mpanao gazety manatanteraka ny fanadihadiana lalina. Zava-dehibe ho izy ireo ny ahafahan'ny vahoaka mahafantatra ny zava-misy aorian'ny fanaovan'ny mpanao gazety fanadihadiana lalina iray. Niza zany na ny mpanohatra na ny mpitondra na fivorona politika zany aza dia tsy azo anaovana investigation ntsony dikazany dia tsy afantatra ntsony tsika vahoaka fa hoe misy fikonokonona zavatra hafa na ao anatin'ny fanjakana na ivelan'ny fanjakana ka indraindray zany misy fitiavantena kely zay député gnano hoe so dia mivoaka indray zany tsy ambaratelonay fa ny danger anaty dia le hoe ny tsy ambaratelo rehetrarehetra zay amin'ny fivorona manokana dia tsy azo ataon'ny mpanao gazety atao intsony manomboka azy. Dikan'izany dia sarotra ny ahafantarantsika ny vaovao izay miafina any ambadibadika any na mety hanohintona ny fiandranam-pirenena ary. No maofisin'ireo mpanao gazety ankilany fa tokony hanana fahefana azy vaovao ny olom-pirenena. Isika mpanao gazety dia manana ny zottsika ny amin'izay hoe mamoaka vaovao ary ny vahoaka dia manana ny zony ahalala vaovao ka raha ny adihevitra izay mipetraka teto mbola andeha moa io eny anivon'ny fitsarana avy milalam-pandrenana izay iveriko amin'ny fotoan'andro zay hoe avitany io lalàna io araka ny tokony izy nylay fitsarana avy milalam-pandrenana mahafantatra tsara zany toe-tsaina amin'ny tontolon'ny fampalalam-baovao sy ny asa fanaovana gazety zany ka za mino ary manantena fa isan'ireo andininy tsy hoeken'ny fitsarana avy milalam-pandrenana ny endry zavatra tahaka ireny. Na eo aza nefa ny fitsipahana ireo solom-bavam-bahoaka ireto ny andininy fahafito ity hoentina eny anivony anteny merandolona nefa izany raha ny fanazavany ny ministra tompon'andraikitra. Taorinan'ireo tsikera maro nataon'ny candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra avy amin'ny antoko tima mahakasika ny zotra ny fifidianana farany teo. Maro ny fitorinana alefan'izy ireo eny anivon'ny fitsarana mahefa raha ny fanazavana azo io nasaina. Maro lafy ny fitorinana alefa ny candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra avy amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny mpanohana azy teny amin'ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana raha ny fanazavana ary na raha inaprofo. Ny fitorina aloha zany maro ny fitorinana atao dia amin'ny ankapobeny mahakasika ny fikirakirana amin'ny fifidianana misy ihany koa mahakasika ny candidat mpanjakana manokana zay reny nametrahana fitorina daholo. Ny ekipa juridika moa tena mendraikitra azy fa za tena tsy tena maraka techniquement an'ilay zavatra rehetrarehetra fa mitory fotsiny zay amin'ny ankapobeny mahakasika ny fifidianana sy ny resaka mety resaka fironana manokana zay ataon'ny mpitondra ny candidat mpanjakana. Ankoatra izay nanao fanambarana teto amin'ny foibe toerany antoko tiako Madagasikara teto Belera ihany koa tamin'ity androany ity ny avy amin'ny rodobe ny mpanohatra izay mitaky ny amerenana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna. Taorina ny voka mpifidianana Vonjimaika omaly miantso fitonina ao ampiandrasana ny voka mpifidianana ofisialy ny avy ao anivon'ny CFM. Fanandeha.
taoriny famoahany voametra maleo tena misahana ny fifidianana ny voka-pifidianana vonjimaiky tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsany tanàna ho an'ny faritra Antananarivo. Nisy ireo vondron'olona sy vondrona toko nitsipaka izany voka-pifidianana izany ary miny sahady ambolo-korotana eto Andrenivohitra. Malona izany indrindra, miantso ny vahoaka Antananarivo ho tony eo ampiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana mahefy ny komity ny fampiavana am-pirenena. Nanamafiatrany ny tokony anaovana ho lara-pahamehana ny fampandrosoana ny firenena sy ny fikatsahana ny marina izy ireo. Dia fisaka marina dia mila fitoniana sy filamina andretrarehetra dia fandraisana andraikitra mazava, mandraikitra mazava sy fahamarina zay no tena zava-dehibe ka ny tanjona ny aorianany fifidianana dia tsy korotana. Zay foana nefa napahatra firenentsika hoe aorianany fifidianana dia korotana, krizy, fantrana indray ny dikan'izany. Fa aorianany fifidianana dia filaminana, fiarah-miasa, fandrosoana no tena tanjon'ny fifidianana ka dia ny irariana. Dia fahitatsika fa mahantra ihany raha samy era-tany ty firenentsika ity dia miankina amin'ny toe-tsaintsika rehetra mihitsy hoe mampanjaka an'izay fahamarinana na ny kandida na mpomba na mpikirakirana na ny fitsarana na iza fa ny marina maha-olonafaka amin'ny firenentsika. Ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana no ho an'ny fitsarana mahefy afaka mamoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Lafa mavaoafa kosa indray ampiakarina hatrany amin'ny 800 ny taux de redevance sy ristorana alaina amin'ireo orinasa mpitrandraka arena kibony tany eto Madagasikara. Fipetra izay tafiditra ao anatin'ny volavolany tolo-dalàna hatsarana ny fitrandrana eto Madagasikara. Gaetao Andriatsilavo. Ny taona 17 misy 20 ireo orinasa vaventy mpitrandraka arena kibony tany eto Madagasikara nanome vola ny fanjakana amin'ny alalan'ny taux de redevance sy ny ristorana. Ny enina ho 17 izy ireo ny taona 2020. Natatra 4.2 miliara ny tamberim-bidy na ristorana ny taona 17 ary 17.4 miliara zany ny taona 2020. Atreto, tsy nisy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny mponina ny fitrandrahana ataon'ireo orinasa ireo. Antony, tsy misy afa-tsy 200 ny vola alaina amin'izy ireo. Manomboka izao, miaraka amin'ny kôdy minier vaovao, ampiakarina hatrany amin'ny 700 miankina amin'ny orinasa io vola tokony aloha amin'ny fanjakana io. 200 monja amin'izay vidiny fanarahan'ny mpividy sy ny mpivarotra voalohany, na tsy hoe première vente zany no tamberim-bidy ho an'ny fanjakana. Aiza moa no ahafahantsika manara-maso izay fampivarotana vato any anaty bozaka any ambanivohitra any dia nahitsy tsotra be izy rehefa nijerena ny zava-misy eto amin'ny firenena afrikanina maromaro ny ataontsika hoe benchmarking be afrikanina dia hita hoe sokajiana aloha ireo karazana arena otrandrahana sy ny hoe catégorisation de substance minière dia napetraka ihany koa no hoe rehefa tsy manao fanodinana izy eto Madagasikara dia somary ambonimbony ny tany. Fara misy hoe efa mba nisy ino moa zany fanodinana nataony na hoe valeur ajoutée nataony dia latsaka. Eo anelanelan'ny 400 sy ny 800 ny ao anatin'ny volavolana tolo-dalàna zany ny resaka taux de redevance sy ristorana izay ho alaina amin'ireo mpitrandraka sy mpanondrana ny vato. Nanamafy ihany koa ny minisitra fa tsy mbola misy permis minier mivoaka atreto. Ampiarahana amin'ny lalàna vaovao mikasika ny fitrandrana arena kibony tany raha ny fanazavana ny fanomezan-dalana na hitrandraka. Dia fantatsika hoe tao anatin'ny 10 taona izay tsy nisy tokony mivoaka. Tsika moa tena hita hoe nisy tafavoaka ihany teo fa dia an'izay tokony anaikitra zany fanirina raha tena ao anatin'ny paikady dia mifanojo amin'ny anokafana amin'ny permis minier ny fivoahan'io disposition complémentaire ny avant-projet de loi io atratrarantsika ny tanjona zany hoe tena mitondra ho amin'ny fampandrosoana sy ny vina izay napetraka tokoa ny fitrandrana arena kibony tany eto Madagasikara. Androany, nisy ny tatitra nataon'ny IITA Madagasikara momba ny fampitahana ny asa fitrandrahana ny taona 17 sy ny taona 2020. Izany hoe, fampitahana ny vola nanambaran'ireo orinasa mpitrandraka fanaloha tamin'ny fanjakana sy ny vola voarain'ny fanjakana na ilay antsoina hoe écart résiduel. Ity farany izay natatitra 8.20 ny taona 17 ary 2.9 ny taona 2020. Tontolon'ny fampianarana ny fandonany samy mpianatra tao amin'ny Université ny Fianarantsoa ny maraina teo vokatry ny tsy fidoviam-pijery.
maro to amin'izany ny fitaovana simba akoatr'izay ho an'ny eto Antananarivo apahany maro amin'ny fitakian'ny CSS Antananarivo no efa mivalin'ny fitondram-panjakana io ny nasena. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny mpianatra tao amin'ny fakulté ny siansa sy ny fakulté ny dex tao amin'ny université Andrianjato Fianaratsoa ny maraina teo. Antony, nanohatra ny fianarana ireo mpianatra tao amin'ny fakulté siansa raha nanohana ny fitakiana nataon'ireo mpampianatra ny fakulté hafa, indrindra tao amin'ny fakulté dex. Ireto farany izay namoaka ny mpianatra tao am-pianarana, nisy ny fitoraham-bato sy ny fifandirana teo amin'ireo mpianatra. Vokatra izany, maro ny zavatra simba tao amin'ny université ny Fianarantsoa raha ny fanazavany ny mpanao gazety azo tamin'ny Antso Antarby. Dia nisy honakorotana teny amin'ny université n'Andrianjato androany maraina. Ny fandona zany ireo mpianatra izay maniry ny hianatra amin'ny faculté des sciences. Ny fandona tamin'ny mpianatra izay manohana ny fitakian'ireo mpampianatra izay milaza mitaky ny zony satria tsy manaiky ny note de service navoaka ny ministera ny fampianarana ambony. Ny antsony taleparitry ny polisy ny filohan'ny université rehefa niseho io korotan'ny mpianatra io dia todidona keny avy hatrany zany taleparitry ny polisy mihitsy niaraka tamin'ny élément ny central niaraka tamin'ny FIP. Izavanisana nefa rehefa tonga teny efa tsy hita tsony zany hoe nisy fifandonana eo samy mpianatra fa ny zavatra efa potika no tratran'ny mpitandro filaminana teny. Ka nisan'ny potika tamin'izany zao ny labo, ny faka, teo ihany koa ireo latabatra izay nipitehan'ny mpianatra, teo ihany koa ny amin'ny archive izay may ary ny antsoina avy hatrany ny pompier izay tonga namony ny afo. Tsy nisy araka izany ny voasambotra tamin'ity fifandonana ny samy mpianatra ity. Raha ny fampitamba-baovao ray, nametrahana mpitandro ny filaminana ao amin'ny université isoroana ny mety ho fioaram-pefy ataon'ireo mpianatra na ireo mpanararoatra. Ary mifanindran-dalana amin'izay, manatanteraka fivoriana ao amin'ny prefecture ny OMC momba ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Tsy vahaolana ny fanimbana fananana iombonana toy izao hoy ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara voafito ao amin'ny distrika Anambositra. Ary manameloka tanteraka izany fanimbana zavatra izany na inona antony satria efa zavatra nanaovana effort be mihitsy izany mba nahatonga ny université ny Fianarantsoa hoe université de référence zany nefa dia potena sy midorana fotsiny inona nefa ny vokatsoa amin'izay fa dia tena hoe perte ho an'ny université perte ho an'ny mpianatra ho ny ray aman-dreny ho an'ny firenena. Ho an'ny teto Antananarivo nanohatra ny fitokonana ihany koa ny CSS sampana Antananarivo nanakatona ny vavahady fidirana ao amin'ny université Antananarivo izy ireo hatramin'ny 3:00. Raha tsy ivana, misy safito ny fangatahana mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eo anivon'ny CSS sampana Antananarivo. Isan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fitakian'izy ireo ny arere izay tsy voaloha ny taona 7.2 hatramin'ny 5.2 izay mitetana mahery ny 7.3 miliara ariary ny fitambarany. Amin'izao fotoana izao, mitady ny fomba anefana azy io ny fitondram-panjakana ary tsy nandany tsy andoha raha ny fanadihadiana natao. Efa voaefa ihany koa ny heure complémentaire 7.2 7.2 ary eo amin'ny fanaovana ny fanamarinana ny antota taratasy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny ministeran'ny vola sy ny tetibola ho amin'ny taona 7.2 sy 8.2. Fa isan'ny fangatahany CSS Antananarivo ihany koa ny reclassement ho an'ireo mpampianatra mpikaroka misy 20 ka ny 20 amin'ireo no efa voavala ny ministeran'ny fampianarana ambony ary efa ny anivo ny ministeran'ny vola sy ny tetibola ny 20 ambony. Ankoatra izay, isan'ny fangatahany CSS Antananarivo ihany koa ny fampitomboana ny maintien. Raha 90 taona ny voalazan'ny lalàna fa tokony sotronono ny mpiasam-panjakana, ny eken'ny primature ny fangatahana ny amin'ny fanalavana ny fotoam-piasana hatramin'ny 70 taona ho ana mpampianatra misy 9, 4 kosa no eo am-piandrasana ny antota taratasy ary 8 no lavina. Ny fangatahana ny amin'ny fanovana ireo didy amandalana mifehy ny fampianarana ambony. Ho raisina ny tolo-kevitra avy amin'ny CSS ampina ny an'ireo mpisehatra amin'izay fampianarana ambony izay ary aravina raha ny fanazavana anaovana ny atelier de validation mialohan'ny anorana izany hodiny ny gouvernemanta. Araka izany, efa voavaha ny ankamaroa ny fangatahana nataon'ny CSS ary eo am-pandaniana ny fanatanterana ny ambiny ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Niarany entana nanao fitiliana ny tsimbokaretina viasa sidany teo anivon'ny fiatidinan'ny Republika. Toerana roa no nanaovana ny hetsika. Teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha sy teny amin'ny lapan'Ambotsoroatra. Tinara tsy mandresy. Dingana voalohany ao anatin'ny ady atao amin'ny tsimbokaretina VIH/SIDA ny fahalalana ny toe-batana. Tsy misy afa-tsy ny fitiliana ihany no ahafahana mamantatra na mitondra ny tsimbokaretina ny olona iray na tsia.
antony nandrisika ny fiaramentany mpiasa avy eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika anatotosa etsika fitiliana ity aretiny ity izany. Etsika izay niarahana izy ireo nanatanteraka tamin'ny komiti-pirenena misahana ny ady amin'ny sida eto Madagasikara. Nanentana ny tsirairay hatrany ity komiti ity mba handray anjara mavitrika amin'ny ady amin'ny fiparitahany ity aretiny ity eto Madagasikara. Manentana ny mpiaramonina, manentana ny mpahay-tanindrazana mba voalohany indrindra andray andraikitra maka manoloana ny fiparitahan-tsimikaretina VIH. Ao anatin'izany dia misy ny mba hanatonana n'ireny tobim-pahasalamana ireny, mba hanatonana n'ireny fikambanana ireny, mba hahazahoana ny fahalalana sy ny tsara ho fantatra mahakasika an'io tsimikaretina VIH io. Tafiditra anatin'ny hetsika fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sida izao fankalazana izao. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay netantsika mahakasika ny rivo-doza Abelina. Eo ihany koa mahakasika ireo parkina eto Andrenivohitra rehefa avy eo ary. Na tsotra kely, na sarokenatra, na be aniany, na mibalika be, ny tsika dia fampanantenana finamanana ary misy fiatraikany amin'izay mahazo azy. Atao Batimax, zava-dehibe ho anay no mizara hafaliana sy tsika. Ny voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao, araraotin'ny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Tongava ary mitsidika ireo magazay Batimax Andraharo sy tsara lalàna. Batimax, la qualité au meilleur prix. Gouty manolotra ho anao sakafo. Ye, nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra anaovana madeleine. Waay, madeleine any Gouty kay, fanem manany any. Gouty madeleine tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Gouty madeleine, 10 séries ariary. Vocage-ny orinasa JB. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Avec Yellow SMS. Plus d'émotion et plus de folie. Envoie encore plus de SMS. Et reste toujours en contact où que tu sois. Profite des 100 SMS vers Telma pour seulement 200 milliards par jour. Tape vite le dièse 322 étoile 62 dièse pour souscrire. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Baines, Mrs. Williams, this is Miss Miles. These ladies will show you the ropes. On a university? We'll think of something. Oh, he was all over me. They only want one thing. All of them. I mean, what do you expect? They're gonna kiss your hand and throw their coats over drains? I always knew that I'd lose you someday. Oh no, you'll never lose me. I'll stay with you always. I hope so. Magda, there is someone. She's rough. She's no style. Perfect. Magnificent! You want to be careful. I don't want to see you get hurt. You're a clever girl. It's the most wonderful thing in all creation, you know? Perhaps you will be a businesswoman. There are worse things. Oh, I should have gone to Mr. Veneto amin'ny fampalalam-bavao isika. Vinavinaina ho levina rampitsony ilay rivo-doza Abelina any amin'ny distrika Belotsirbiana misy ny foibeany amin'izao fotoana izao ary mikisaka miana atsimo raha ny vaovao ray farany volana Sabrina.
raha ny fanampim-baovao avy any amin'ny sampana famantarana ny toetry ny andro any amin'ny distrika Ambelotsiribina no misy ny foben'ilay rivo-doza Belna. Mahatratra 700 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary 520 kilometatra isan'ora ny tafiotra. Mizotra maina atsimo hatrany ity rivo-doza ity. Filazana miloko manga na fahamalona vokatra izany ny faritry mena be, mainty rano, mora feno be, antsalova. Filazana miloko mena mikasika ny rotsakorana kosa ho an'ny melaka sy mena be. Entana hatrany araka izany ny mponina mba ho mailo amin'ny sakafo sy ny rano fisotro, ny rano miandrona izay mety hiteraka aretina, ny tariby mitondra herinaratra ary mba hanaraka hatrany ny fivoaran'ny toetry ny andro. Foto-drafitra asa maro no rava tamin'ny fandalovan'ilay rivo-doza Belna. Efa anatin'ny filazana loko manga i Madagasikara amin'izao fotoana izao saingy-mbola tsy fonona ny filazana loza. Efa misy kosa ny tatitra avy amin'ny BNGRC. Volana Sabrina. Efa ao anatin'ny filazana miloko manga amin'ny faritry Boeny izay anisan'ny voamafy tamin'ny fandalovan'ilay rivo-doza Belna. Betsaka ireo trabony indrindra ny amin'ny faritra Iva nandritra ny tontolo andro ny alatsinainy teo noho ny fiakaran'ny rano. Miantso ny tompony andraikitra izy ireo manoloana izao vony izao. Ny fanampiana ato maison de quartier aloha dia mbola tsisy, raha tsy commune foana nanatitra tamin'ny Maly dimy raika vary dia 50 kapoaka lojy. Ka mangataka fanampiana amintsika rehetra fato ny vahoakantsika ndray. Ka fanampiana izahay, indrindra fa nareo BNGRC. Mbola tsy misy ny salanisy na isan-jato mazava hatramin'ny androany mahakasika amin'ny faharavan'ny tanàna nandalovan'ny rivo-doza Belna raha nitatitra avy any amin'ny BNGRC. Raha ho amin'ny majanga voalohany, olona 270 nafindra toerana. Ho an'ny distrikany Soalala, olona 2 namony ainy. Nisy ny fahampiteny vokatry ny tondra-drano. Trano miala tafo, andro-drirany jirama, izay niteraka tsy fahampian-drano fisotro madio. Mahatratra 350 ireo trabony, raha tsy nahazoana vaovao kosa faritry Mitsinjo, Marovoay, Ambatoboeny ary Mahajanga faharoa. Ny distrikany Mahajanga voalohany dia misy olona lay antsointsika hoe amin'ny terme teknika le izy sinistré déplacé. Zany hoe zany misy olona tsy maintsy nafindra toerana zany. Mahajanga voalohany dia miisa tsy niovan'ny vokatra ary teto efa hatramin'ny omaly ty 270 na 172 individu na olona misa 270 amin'ny 100. Ao amin'ny distrikany Soalala indray ny zava-misy ao amin'izao fotoana izao dia zao ny fahasimbany digue amin'ny distrikany Mitsinjo, Marovoay, Ambatoboeny sy Mahajanga faharoa hatreto aloha dia situation calme. Tsy nahazahoana vaovao mihitsy na dia niezaka raha ny BNGRC nanao ny fanangonam-baovao. Araka ny voalazako teo dia nisy tao distrikany Soalala ihany nisy olona anankiroa maty. Efa mandraina ndraiky ny bureau nasionaly misahana loza sy ny mpiara-mombonantoka ary ny fitondram-panjakana ka isin'ny samby hitatra fanampiana ilaina amin'ny andavanandro ho an'ireo trabona rehetra izay vinavinaina ho tonga rapitso any toerana ihany. Tonga eto amin'ny zanam-pandarana zo itsika ato anatin'ny fampalalam-baovao androany. Ampahafantarina anao anatin'izany fa manana zo itoropy tsara ny olom-pirenena tsirairay avy. Ny Conseil suprême de la magistrature no mandray antanana ny fitoriana Gaëtan Andretsilavo. Ny 10 Desambra 2017 firenena 20 nanasoniny droit universel des droits de l'homme na ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Araky ny andinin'ny 10 amin'io fanambarana iraisam-pirenena io, mananjo ny olon-drehetra mba ho hainoy ny fitsarana ampahibe maso sy ny tsy ampiangarana ny heviny ka ho fitsarana maleo tena sy tsy miangatra no ametra ny zony sy ny mahamari-pototra na tsy ny fiampangana atao aminy. Voalaza ao amin'ny andinin'ny 9 ihany koa fa mananjo hitory amin'ny fitsarana misy eo amin'ny taniny ny olona tsirairay raha matsapa fahosena ny zo fototra nomeny lalam-panorenana azy. Midika izany fa azony tsirairay ny mitory na iza eny amin'ny fitsarana. Azony tsirairay atao ny mitory mipitsara ka ny CSM mandray ny fitoriana. Amin'ny teny frantsay moa ny Conseil supérieur de la magistrature dia ho an'ny vahoaka, zany hoe ho an'ny olona manandrara amin'ny fitsarana amin'ny ankapobeny dia tsy fitsarana akory ny CSM. Zany hoe marobe ny olona mitondra fitarainana eto anivon'ny CSM
ny ohatra matetika amin'seo moa dia resaka ady tany tonga eto ilay olona mitaraina hoe ny taninay a misoratra aminay a dia rehefa namoaka didy ny fitsarana dia namena olo-kafa ka mangataka izay mba ho averina aminay ny taninay eo zany no analarotana an'izao fotoana izao anazavana amintsika hoe ny conseil supérieur de la magistrature na ny filakevitra momba mpitsara dia tsy fitsarana ka hoe afaka mamerina ny tanin'ny olona anankiray ho an'olo-kafa na mamerina azy amin'ny laony fa ny CSM amin'izay andraikin'izay dia mandray fepetra mahakasika ny fandikan-dalàna na tsy fanajana ny lalàna velona izay ataon'ny mpitsara ary mpitsara ihany tsy mitsara miaramila tsy mitsara zandary tsy mitsara prakidrara tsy mitsara ny mpikirakira ny fonja sy ny sisa fa mpitsara ihany ka rehefa misy tsy fanajana ny lalàna na fandikana ny sata amin'ny fehim-pitsara ataon'ny mpitsara dia mandray ny fepetra mikasika an'izany ny mpitsara izany hoe raha misy sazy tokony ho raisina dia mahakasika an'ilay mpitsara ihany fa tsy hoe mamerina ny tany any amin'le tompony ny ady zay iainan'le olona any amin'ny fitsarana dia mitohy ihany fa fandraisana fepetra na sazy kosa ny raisana mpitsara izay tsy manaraka ny lalàna velona indrindra ny sata mifehy ny asany ny raha mahakasika mpitsara ihany araka izany no ametrahana fitoriana eny anivon'ny CSM ka ity farany no mandray an-tanana ny fanasazinana na tsy ilay mpitsara mandray anjara amin'ny projet d'appui à l'éducation de base any Kenya amin'izao fotoana izao ministry ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika ary fampiofanana aragasy andrasana ny fahafahana mahazo famatsim-bola fanampiny ho an'ny fanabeazana ka eto andratsilavatra aritra 3 andro ity fivoriana any Kenya andraisan'ny Madagasikara anjara ity fivoriany ny filankevim-pitantanana iarahana amin'ireo mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena ho fanatsarana ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara mitarika ny delegaciona solitenan'ny Madagasikara ramatoa ministra Volaingo Marie Thérèse isan'ny voasokajy misolitena ary mitondra ny tenin'ireo firenena mampiasa amin'ny ampahany na manontolo ny teny frantsay izy andrasana ho an'ny Madagasikara ny fahafahana misitraka ny famatsim-bola anampinany ny fanabeazana ao anatin'ny PAEB na ny projet d'appui à l'éducation de base tetikasa hoentina anoanana sy anatsarana ny fampianarana eo anivon'ny ambaratonga fototra eto amintsika raha tsy hiviny mahery ny 30 ny sekoly manara-penitra apetraka manerana ny nosy efa saika manomboka avokoa ny asa amin'izao fotoana ary efa maro ireo mpianatra misitraka ny tombontsoa amin'ireo efa vita raha tsy ilaza afa-tsy ny any Tomasina ankoatra ny sekoly manara-penitra isy sekoly 80 hafa amboarina amin'ny Cisco manerana ny nosy ho fanampiana tosika ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana tanjona ihany koa ny sekoly manatona olona ahafana manatsara ny vokatra sy ahavitan'ny mpianatra ny fianarana hatramin'ny farany lafa mavao hafa kosa indray may mahazovana eto andrenivohitra ny fanarahan-dalàna ataon'ireo mpamily sasany mahakasika ny toerana tokony hijanona ny fiarana ny parking tsy misy intsony ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana azy ireny tsy misy ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo fiara mijanona amin'ny toerana tsy tokony hijanonany eto Antananarivo renivohitra samy manao izay tiany atao ireo mpamily sasany mianatra ny lalàn'ny fifamoivoizana ary mandalo karazana fanadinana avokoa nefa ny mpamily iray mialohan'ny anomezana azy ny taratasy fanomezan-dalana hitondra fiara voarakitra ao anatin'izany lalàna mifeny fifamoivoizana izany ny mahakasika ny toerana tokony na tsy hijanonany fiara raha ny zava-misy adiny tanteraka io lalàna mifeny fifamoivoizana io ary samy manao izay tiany atao ny mpamily sasany mitohana vokatra izay ny fifamoivoizana ary sahirana ireo mpandeha an-tongotra le mipetraka amoron-dalana aloha dia tsy tokony hisy satria voalohany indrindra tokony ohatrany hoe fa manana ny stationy aloha raha ny eto andrenivohitra zany iny izy no mipetraka faharoa misy toerana tena saripady ary voafetra ny lalàna hoe tsy mahazo mijanona antony goavana mahatonga ny fiara hijanona eny amoron-dalana ny tsy fampin'ny toerana voatokana hijanonany bila mijanona amoron-dalana dia anaovana parking izy satria parking natao amin'ny tomobila mipetraka fa ny amoron-dalana natao amin'ny mpandeha ny commune hoe tokony mametraka hoe tomobila aty misy ny parking na eo azy izany anjaran'ny mpamily fiara rehetra ny manaraka sy manaja ny lalàna ny fifamoivoizana ary ny fitsonjovana ireo mpandeha an-tongotra
vehivavy iray nitondra vola versement anaty tsena no maty voatifitra ny fanafiana nataona ajolahy omaly ariva teny Ambody Fiakarana. Tratra ny fianakaviana teny amin'ny hôpitaly Agiera io maraina io ray tamin'ireo jolahy ka naterina tany amin'ny BC Anosy Miantarandriana. Le nendoan'le zavatsa le action teny Ambody Fiakarana rehefa ivoaka andehody izy mivady teo amin'ny 5 ariva teo dia tsatsany embouteillage teo Ambody Fiakarana teo izy. Teo no narety nanan'le lehilahy anankiroa no ambana basy le rangana le vadiny le ramse io dia avy eo mivakiny le fitaratra tao ambany le tao aoriana satria le madama apetraka tao seza tao aoriana dia no tifiriny avy hatrany le vehivavy tsy nalainy le arona nisy le vola aloha zany mbola tsy voafaritra hoe ohatsinona na ohatsinona maty tonga taty amin'ny hôpitaly izy omaly ariva tamin'ny nenina sasany mahery teo izy maty omaly ariva. Araka izany vehivavy iray no maty vokatry ny asan-jolahy omaly ariva notifiriny mpanafika teo amin'ny kibony havia ary nivoaka teo amin'ny vatany ny bala. Hatreto iray tamin'ireo nanao asa ratsy no tratry ny fianakaviana ary noentiny izy ireo avy hatrany teny amin'ny brigade criminelle Anosy. Dia io maraina io zay mipetra mijorojoro eo dia nisy lehilahy anankiroa nanantona anay miresadresaka eo zay nanantona anay hoe lehibe any Don Bosco izy. Rehefa lehibe any Don Bosco izy ame fanampianan'le zanany dia natoroko hoe ry mivadiny miresahinao amin'ny vadiny dia rehefa niresaka tamin'le vadiny izy dia le vadiny tsy nety resaka le ramse fa hoe maimbotoka ianao dia avy eo izy narahako le lehilahy anankiroa dia avy eo lasa anankitelo izy tonga kaiky mivavahady dia nifampiresaka izy anankitelo hoe andany na tonga dia makany fa any an-tanàna ny fotoana dia le anankiray nitsofoka dia ny anankiroa nandeha moramora ivoaka dia nahita an'le olona nitabataba mivoaka avany izy le anankiroa le anankiray dia nitsoka dia niara-nitsoka izy anankitelo dia le ray mody nanampy anay nanenjika za moa anankiroa zay nanenjika any zareo dia ny ray mody nanampy anay nanenjika dia nitsoka anakany Anosy dia ny anankiroa nitsoka anakaty dia teto akaiky ny crangement teto ny anankiray no tsatsanay dia toa dia nitazomy le anankiray io amin'ny commissariat io le ramse le vadiny zany no miteny le lavabe no nanao le ataky fa izy anankitelo izy nitao fa le anankiray nitadidina hoe nanao le action fa le anankiroa niara le izy anankitelo niara-nitsoka avy eo dia ny ray no nitazominay teto samborinay. Efa mandeha mifanadihadiana araka nambarany teo anivon'ny polisy pirenena mikasika tsirairay ity raha ny fanazavan'ny fianakaviany hatrany vola versement vidin'entana no lasan'ireo jolahy ireto. Ity namoinany ity izay nivarotra entana ilaina amin'ny andavanandro tsy fantatra mazava kosa ny teti-bidin'izay vola lasan'ny jolahy izay. Maresaka iraisam-pirenena mahakasika ny cessez-le-feu any Ukraine naharitra adiny 7 ny fivoriana niarahana tamin'ny Emmanuel Macron sy Angela Merkel amin'ny fandiniana izany. Nisy ihany koa ny fifanarahana teo amin'ny filoha Ukrainiana sy Rosiana Vladimir Poutine. Fanadina. Nitoetra amin'ny alina ny fifampiresahana sy ny fitadiavana vahaolana omaly voka nahita marimaritsy Ukraine sy Russie tany Paris niaraka tamin'ny Emmanuel Macron sy Angela Merkel fanaraka izy ireo mba hisiny ny cessez-le-feu manomboka ny faran'ny taona izao. Ny fanaovana ny déminage ary ny fanesorana ireo mpitandro ny filaminana amin'ny toerana 3 voasoratra amin'ny volana martsa 2024. Hatreto efa 3 sy 1 ariary ireo olona maty any antsinanan'ny Ukraine tao anatin'ny 5 taona. Ankoatr'izay rehetra izay amin'ity faran'ny taona ity dia isy ny fifanakalozana gadra raha ny fahazavan'ny filoha Ukrainiana na eo aza ny fifanarahana teboka maromaro mbola ilana fifampiresahana isan'izany mikasika ny Donbass sy Crimée. Ezaka goavana kosa ny fifampiresahana tahak'izao raha nambarany Vladimir Poutine ary namafisiny ny mikasika ny Donbass. Ilaina ho izy ny fantsina ny lalam-pandrenana anomezana titra raikitra any Donbass. Tapaka ihany koa fa itoy ny fioanam-be tahak'izao afaka efa bolana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao.
voankatra amin'ny 13 desambra ho avy izao ary arotiny fianabidiny miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.